Faly miarabantsika rehetra indray minarany tompo natratra ity alahady fa 17 ny volana martsa ity ary indrindra ny taon'ny fanasika afaka miombona amin'ny fandaratana voninahitran'Andriamanitra, miombona amin'ny fandaratana vavaka. Fa ity alahady ity dia natokantsika ihany koa ho fandiniana sy fampitana ny fanitsiketsehana mikasika ny tsangam-bato izay apetratsika ho marika zao fa 80 taona ny fiangonana izao. Zany indrindra ny fidianana ny lohahevitra ankino amin'ny tompo ny asanao dia ho tanteraka izay sainao. Dia ampitomboana antsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Ny salamo 320 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy ny rahantsika mamaky dia toizana avy hatrany amin'ny era izay fahavolotondro. Andriamanitro ianao, mitady anao fatratra, mangetahetanao ny fanahiko, maniry anao ny nofoko eto amin'ny tany maina sy mangelana tsy misy rano. Fa toy izany ny jereko anao tao amin'ny fitoerana masina, ahitako ny herinao sy ny voninahitrao, fa tsara noho ny aina ny famindrampinao, ny morotro hideranao. Toy izany ny saorako anao raha mbola velona koa aho, amin'ny anaranao no nanratako ny ranako. Toy ny volotsoka sy tavy ny avokisany fanahiko, ary amin'ny morotra falifaly nideran'ny vavako anao. Amen. Manaka anay, mpanavitra anay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo. Rainay ianao ary ray mahatoky, ray tsy mivadika. Rainay ianao ary tianay amin'ny fitiavana tsy mety hevina. Dia rainay ianao no izany. Tantana ny fiainanay ianao satria efa nanangana anay ho zanaka tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanaka ho lahy tokana. Ary dia mankasitraka anao zay mitondrany fiainanay amin'ny fahendrena, amin'ny fitiavana, amin'ny fahazavana ary amin'ny fahatanterahana. Amin'ity alahady ity izay natokanay indrindra hifanetsiketsehanay ho amin'ny tsangam-bato
Jobily fahenipolo taona izao dia mangataka ny fanana masina izay hoeto ny vonay mba ho izy mihitsy manafana ny fonay mba izy mihitsy ny ampiredareda ty anatinay ny fitiavanao ary mba izy mihitsy ny anome hery mpanahy ty anatinay hoentinay manompo anao sy manatanteraky ny sitraponao atreo ary zao fotoana voninahitra faherezana ho an'ny vahoakanao koa amin'antsoan'i Jesosy Kristy lohany fiangonana ilay manatrika anay amin'ny alalan'ny fanahy masina. Amen. Petraka isika. Tsika tonga masina iny ty dia tiantsika kanefa marika ankala ota fa tiantsika ka dia mpanota azy dia tia hanaty fahotantsika ary mba handray ny fanadina sy avy amin'ilay Andriamanitra tsika nira zay fa voatonga dia nombona hoy ny tompo fitiavana mandrakizay ny tiavako anao izany no namparetako famindrampo ho anao noho ny fitiavany dia mamindra izay rehetra manatona azy sy mibebaka aminy ny tompo ko anao izay mifona marina taminy tokoa ary te andeka ny fiainam-baovao raiso ny fifaliana sy fisaorana ny teny anambarana fifanabelan'ny tompo nyko iara-mitsangana satria hoy ny tompo ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany na dia mandra-pahantotrareo aza dia tsy miova ary mandra-pahafotsy volonareo dia izaho ihany ny sahirana mitondra anareo zany nanao ka izaho ihany mitrotro eny izaho no mitondra sy hanafaka ko tonga aminao
arak'izay irinao voavelany elokareo noho ny anarany masina. Alleluia, midy rano tompo. Zao dia manomana antsika mba handreny tena masina isika. Manao ny hira voatondro isika dia mangataka ny tompony anjara ho amin'ny teny akatry. Fa tsy ho an'ny ainga tongotra ny fioarana, ary tsy ho an'ny mahery ny ady, ary tsy ho an'ny endry ny anina, ary tsy ho an'ny mazavasaina ny arena, ary tsy ho an'ny manam-pahalalana ny fity, fa ny fotoana sy ny sampona dia samy mahazo azy rehetra. Fa tsy fantatry ny olona ny androny, fa toy ny azan-drano azo ny arato fa hitandozy izy, ary toy ny vorokely izay voan'ny fandrika,
dia voafandrika toy izany ny zanak'olombelona amin'ny andro vahaory raha mahavoazy tampoka izany. Izao koa ny fahendrena efa hitako taty ambany masoandro ka dia nataoko lehibe izany. Nisy vohitra kely sady vitsy olona dia avy ny mpanjaka lehibe anankiray ka namely sy nanao fahirano azy ary nanao manda lehibe amelezana azy. Ary nisy lehilahy malahelo hita teo ka navonjy ny tanàna amin'ny fahendrenitra lehilahy nefa tsy nisy olona mba nahatsy ahy izay malahelo. Ka hoy izao, aleo fahendrena toy izay ery. Kanjo amavoina ny fahendren'ny malahelo ary ny teniny tsy mba hinono. Amen. Tohizana amin'ny Apokalipsy toko fahatelo. Apokalipsy toko fahatelo andininy fahafito ka hatramin'ny 12. Apokalipsy toko fahatelo andininy fahafito ka hatramin'ny 13. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary soraty ho amin'ny anjery fiangonana any Filadelfia. Izao no lazainy izay masina, izay marina, izay manana ny fanalahidin'i Davida, izay mamoa ka tsy misy anidy ary manidy ka tsy misy mamoa. Fantatro ny asanao, indro efa nasiako varavarana mivoy eo anatrehanao ka tsy misy maharindrina azy, fa manana hery kely ihany ianao ka nitandrina ny teniko ary tsy mba nandany anarako. Indro alaiko ny sasany amin'ny sinagogan'ny Satana izay milaza ny tenany Jiosy ka tsy izy fa mandainga. Indro ataoko tonga iankoka eo anoloan'ny tongotrao ireo ka ho fantany fa izao efa tia anao. Satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetana ianao, izao kosa hiaranao voavonjy amin'ny andro fankapanahy izay efa hiatra amin'izao tontolo izao ho fizahan-toetra izay monina ambonin'ny tany. Ho avy hainga anao, tany mafy izay anananao mba tsy hisaka ny satroboninahitra ao, izay Filazantsara araka ny Lioka toko 12 andininy 10 ka hatramin'ny 12. Lioka toko 12 andininy 10 ka hatramin'ny 13. Ho akitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Aroa izy tamin'ny olona, mitandrena ianareo ka miarova tena amin'ny fitiavan-karena, fa ny an'ny olona dia tsy miankina amin'ny habetsaky ny zavatra ananany. Dia nilaza fanoharana taminy izy hoe, nahavokatra be ny tanin'ny lehilahy manan-karena iray, ary nihevitra tao am-pony izy hoe, ahoana no ataoko fa tsy manana toerana amin'ireko ny vokatra. Aroa izy, izao no ataoko, andravany trano fitahirizako aho ka hanangana izay lehibe kokoa, ary ao no amoreko ny variko rehetra sy ny fananako. Dia ilaza ny fanahiko aho hoe, ry fanahy io, manana fananana be voatahiry ho amin'ny taona maro ianao, mitsahara, mihinana, misotro, mifalia. Fa Andriamanitra kosa ny teny taminy hoe, ry adala, anio alina no alaina aminao fanahinao, koa ho an'izy izay zavatra no harianao, dia toy izany izay miary arena ho an'ny tenany ihany, efa tsy mba arena ny amin'Andriamanitra. Hoy Jesosy tamin'ny mpianany, noho izany dia lazaiko aminareo hoe, aza manahy ny amin'ny ainareo, dia izay hoaninareo, na ny amin'ny tenanareo, dia izay ho tafianareo. Fa ny aina dia mihoatra noho ny anina, ary ny tena noho ny fitafiana. Everina ny goaika, fa tsy mba mamafina amin'ny jinjy ireny, ary tsy manana fitoeran-javatra na trano fitahirizana, nefa Andriamanitra
mahavelona azy ireny. Tsy mihoatra lavitra noho ny vorona va ianareo? Ary iza moa ao aminareo na dia manahy aza no mahay manampy ny andro iainany, na dia kiora ihany aza. Korany kely indrindra aza tsy hainareo, nahoana ianareo manany amin'ny sisa? Every ny faniry ny voninkazo, tsy mba miasa na mamoly ireny. Nefa lazaiko aminareo, na dia i Solomona teo amin'ny voninahiny rehetra aza tsy mba tafy tahaka iray tamin'ireny. Koa ny ahatra izay anetsahany io, nefa atao ampatana rapitso no ampitafian'Andriamanitra toy izany. Tsy mainka va ianareo ry finoana? Koa aza mitady izay ho aninareo na izay hosotroanareo ianareo, ary aza miahiahy foana. Jentilisa amin'ny tontolo izao dia fatra-pitady izany rehetra izany, nefa ny ray malala fa tokony anareo izany zavatra izany. Nefa ka tsy ao ny fanjakany dia nampy anareo izany zavatra rehetra izany. Aza matahotra ireo andro vitsy, fa efa sitraky ny rainareo ny hanome anareo ny fanjakana. Mandeha ve traduction fa tsy mandeha eny azy mba azahoantsika mifampizara ny tenin'Andriamanitra dia atao amin'ny vary amin'anana zany ny afatra foy izay ampitaina amintsika amin'ity alahady ity. Ny bokin'ny mpitoroteny moa izay nisoratany olon-kely andeha lazaina hoe le olona faran'izay hendry teo amin'ny tantaran'ny zanak'olombelona dia Solomona zany, ary anambarana fa tsy miankina amin'ny fijery ny olombelona, tsy miankina amin'ny fandrefesan'ny olombelona, tsy miankina amin'ny kajikajin'olombelona, tsy miankina amin'ny maha-olombelona ny fahombiazana eo amin'ny asan'Andriamanitra. Le premier texte de l'Ecclésiaste nous dit que l'œuvre de Dieu et son accomplissement ne dépend pas ni de l'intelligence humaine, ni de ses facultés propres, ni de ce qui lui fait homme, être humain, mais la richesse de nos intelligences, de notre intelligence, et la faveur, ou plutôt l'amour, l'affectivité, le lien fraternel ne dépend pas de nos savoirs. Tout cela sont à la merci des circonstances, des temps, des aléas de la vie. Première sagesse. Deuxième, dans l'Apocalypse. Ao amin'ny Apocalypse iray dia milaza Andriamanitra hoe hitako ny asanao. Hitako ny asanao. Ndresahana androany ihany fa nanomboka androany ny dingana fasivy ny
teny frantsay ao amin'ny sekoly ny tenin'Andriamanitra. Je fais appel aux jeunes que des mortels, des hommes ou des intelligents, cachés, inaccessibles, mais que Dieu donne et dévoile à tous ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qu'on appelle les croyants. Et ceci par le Saint-Esprit. Et on a dit ce matin que la pensée de Dieu n'est pas la nôtre. Et notre voix, notre manière de faire n'est pas du tout celle de Dieu. Dieu regarde nos œuvres. Dieu contemple nos œuvres, mais à sa manière, pas à notre manière. Avec ses yeux divins, mais pas avec les yeux humains. Et Dieu apprécie, non pas avec nos mesures ou nos instruments de mesure, mais avec son instrument à lui, l'esprit. Et là, il dévoile, il dit que la condition tenin'Andriamanitra ary ambarany fa ny teniny tsy tenitsika, ny sainy ary ny sainy tsy saintsika. Ni appréciation, son appréciation, et il n'apprécie pas comme nous. Deuxième vérité, beaucoup de bien, il a récolté beaucoup donc de son œuvre, donc il a eu beaucoup de produits efficaces comme personne. Pourtant, Dieu l'a traité de sot. Et pourquoi? Parce qu'il était fier de ça ou de bien en réserve. C'est vrai. Mais tu es un homme déraisonnable. On traduit aussi sot, insensé, fou. Et pourquoi? Parce que tu as amassé des trésors pour la vie passagère, mais tu es pauvre pour la vie éternelle. Troisième vérité, la seule richesse qui compte aux yeux de Dieu, donc aux yeux de ceux qui veulent épouser la vue, le regard, la pensée de Dieu, c'est la richesse céleste. Aza miary arena ho anareo ety ambonin'ny tany zay misy kalalao sy arafesiny bony tompo fa miary arena anareo ho any an-danitra. Voilà les trois vérités que les textes nous ont révélées aujourd'hui. Comment Dieu voit les choses et comment les enfants de Christ miara Christine zavatra rehetra ety katrareo matoky lay izy mahatanteraka amin'izay matoky azy koa. Ny fiainan'ny maha zanak'Andriamanitra
ny maha-kristianina antsika. Andeha ary isika anambara indray ny finoantsika ny Kristy amin'ny tenantsika eo akaikitsika amin'ny fiangonana manontolo ny finoantsika ny Jesosy Kristy araka ireo nitahirin'ireo olombelona izay niara-dalina taminy ary indrindra nanolotra ny fiainany ho azy. Iara-mitsangana isika. Manambara ny finoantsika ny Jesosy Kristy isika dia araka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa hoe sy araka ny teny nataon'ny Andrea hoe sy araka ny teny nataon'ny Samaritana hoe sy araka ny teny nataon'ny Petera hoe averintsika fa misy mifamadika. Araka ny teny nataon'ny Andrea hoe zay sy araka ny teny nataon'ny Samaritana hoe ny tenanay nandre sy araka ny teny nataon'ny Petera hoe ary araka ny teny nataon'ny Tomasy hoe petraka isika. Mbola faly miarabantsika indray ry havana amin'ny anaran'ny mpitandrina sy ny komitin'ny FPMA Toulouse fa miaraba manokana ireo vahiny izay mandalo eto amin'ny tafo. Toizao indray ny asa manandraikitra sy vaovao napetraka ny tompo amintsika. Vaovao avy any ivelany, communiqué avy amin'ny FPR à leur côté sur le chemin du dialogue et de la paternité. Vaovao avy amin'ny FPMA nationaly. Fangatana fanampina amin'ny FPMA ex Marseille. Indro efa novidin'ny tompo ianao izao mba hanondrona tempoly ho toera-masina dia mahiriza ka mahefa. Ny taf FPMA ex Marseille dia manao antsoava amintsika amin'ny fandraisana anjara amin'ny souscription sy ny tombola mba ho fanampina azy ireo amin'ny fifidianana trano fianarana. Ny andro dia hitapiravana ko afaka manatona an'Andriamatoa Gérard Andriamfidy diakona isika amin'izany. Toy izao ny vaovao eto amin'ny faharitany. Mbola mitohy ny fisoratana anara amin'ny lasiraisan'ny AMF, ny SVK ary ny SLK eto amin'ny faharitany izay atao ny 12 sy 17 Mey izao any Clermont-Ferrand. Ny faga fisoratana anarana dia ny alahady 14 Aprily koa afaka manatona ny blanc ny sampana telo isika raha te azo ny andinidininy rehetra. Ary toy izao ny vaovao eto amin'ny tafo Toulouse. Vaovao avy amin'ny sampana SVK. Ho an'ny mpitandrina ny komity Joby fahimpoly taona ny sampana enina ary ny fiangonana manontolo. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia tontosa soamantsara ny hetsika isan-taona no tanterahina SVK ny asabotsy sivy sy ny alahady 10 Martsa lasa teo. Misaotra ny tompo izay ny famindrampony ka nahafahanay nanatanteraka izany fiombonana sy ny fifaliana tanty. Natsapanay ny fananareo ity sampana misy anay ity. La livraison des tresses se fera le jour de Pâques ou ultérieurement pour ceux qui ne peuvent être présents. Vaovao amin'ny KJ60. Voalohany avy amin'ny voamirany am-pana. Ampasahivina ihany fa ny loha hevitra amin'ity volana marsa ity dia l'unité dans la diversité na ny firaisana ao anaty fahasamihafana. Izy fitoam-bavaka arahina fifanjikalina ho an'ny fiangonana manontolo indray mandeha isaky ny 3 volana mba hanamafisana ny fametrahana eo amin'ny tompo ny firosona amin'ny fifidianana trano fiangonana. Ny voalohany amin'izany dia atao amin'ny asabotsy 9 Aprily
amin'ny 1 ka hatramin'ny 2 ora tolakandro. Vaovao faharoa avy amin'ny vaomeranetsika izay mbola mangataka antsika hatrany ifarimbona amin'ny fitadiavana sala mazaka olona tsy latsaky ny efajato anatanterahina ireo etsika isan-karazany fankalazana ny jobily fa-20 taona ny fiangonantsika, ny fety-piangonana, ny grand concert, ny mariage miara-mizotra, ny grande fête KG 60, ny alahadin'ny mpitandrina ary ny sataona ny FNM. Miangavy antsika indrindra ifandray amin'ny ramatoisany Body Randriamanjato, Nanora Samuely, Arzoly Randriamanantiny. Ho an'ny katekomenina dia misy ny fampianarana ny tolakandro amin'ny 4 ora ato amin'ny Vieux Temple, toy izany koa ny étude biblique amin'ny talata 7 martsa izao amin'ny 7 ora sy FPMA Aix-Marseille ary ny fiombonana atao anatin'ny FPMA marina mandrakariva moa fa FPMA fisika ary marika zany fiombonana zany dia nandefa tombola ty amintsika izy izay amidy amintsika rehetra misy loha amin'izany ny loha roa voalohany sady lehibe na koa ireo izay voatonga onona eto amin'ny tanànan'ny Toulouse ary zao voatonga miaraka amintsika eto mangataka anareo mba hitsangana tompoko. Nous sommes vraiment heureux de vous accueillir dans ce temple et nous vous remercions de votre présence parce que votre présence ravive aussi notre foi et la chaleur qui nous anime pendant ce culte. Et nous voulons vous bénir par le nom de notre Seigneur, que le Seigneur Jésus-Christ réalise tout ce dont pourquoi vous êtes venus ici à Toulouse, où vous êtes venus dans ce temple, et qu'il vous accompagne partout, qu'il fasse fructifier vos efforts.
mbola hiara ivavaka isika tompo. Endreny fifalianay ry Andriamanitra raisy zanaka ana tanteraka izao fanompona masina izao. Tsy mitsahatra misaotra anao zahay noho ny fitiavanao, misaotra anao zay noho ny amin'ny teninao tompo izay anay. Dia ny asa izay omenao anay mba atonga anay anana fifaliana eto amin'izao tontolo izao ity, ary indrindra koa tompo mba hanananay fiainana tompo araka ny voalazan'ny soratra masina hikasaka ny fanjaka ao ireo namanay izay nahazo fahasoavana koa ataovy mahay mijoro vavolombelona mandrakariva izara izany eo amin'ny manodidina azy, ka ilaza fa ny fahasoavanao no mbola natoy izao azy. Dia apetraka fenao ambany fehenao koa tompo ity tanay mandray anay ity. Ianao Andriamanitra no amin'ny fiadananao mba hatonga anay vahoakanao koa hiainao anatin'ny fiadanana. Tsarona etona koa ny tanindrazanay dia Madagasikara. Ianao Andriamanitra no mbola hijery manokana izany tanindrazana izany. Miezaka rehetra izay atao ane tompo dia ianao no alavorary izany. Ireo mpitondra omenao fahendreny mba aizany mitondra mivoaka sy miditra ny vahoakanao ka hanana ny vahoaka fianana. Vavaka koa izay tompo malala amin'ny asa ny fiangonana. Ny fiangonana izay nametrahanao anay eto amin'ity tolozy ity. Ianao tompo mialavorary izany asa izany, ka hametraka izany asa izany izay tompo eo ambany fehenao. Na ny mpitondra izany, ny komity, ny vahoakanao koa, ny ondry rehetra hiankina aminao tompo, fa tsy vita ny herinay na ny fahalalanay na ny fahaizanay ny asanao, fa ianao Andriamanitra miantona asa izany. Ka ataovy mahay mivelona amin'ny teninao mandrakariva izahay, haizanay mahatanteraka izany asa izay nametrahana anay eto amin'ity tolozy ity. Atiako izay ny asan'ny FPMA manontolo, ianao no alavorary izany. Hitanao ny tafo tsirairay avy na ola, ianao koa no andravina izany olana izany, satria ianao dia Andriamanitra tsy mba tia fikotranana fa tompony fandaminana. Koa dia hijery anireny fiangonana rehetra ireny ianao. Tsy fantatray akory tompo izay vavaka tokony hasandratray, satria raha ny marina dia tsy hainay koa izay zavatra tokony anay, fa ianao Andriamanitra kosa mahafantatra ny vahoakanao, mahafantatra anay tsirairay avy, ka afaka manome anay malalaka mihoatra izay angatanay. Ary izany indrindra no anakambananay ny vavakay aminay vavaka nampianarinao Jesosy Kristy manao hoe rainay izay ny lavitra nasingenana toy ny fakana misy ety an-tantaka ny lavitra omenay sazy melala namelana izay bamanay izany renay fakapana fa manafana ny ratsy anao fanakana sy mery arafinahitra ny izay. Amen. Fotoana izay atsika ho fahatarana sanantsika ho amin'ny tsanga ny fahaenitaona ny FPMA Tolozy isika izao, ka dia hifandiny eto izay tena zao ny filoha Ramatoa Idy Rasolofo izay solotena ny komity ny Jobily faha-80 misahana indrindra mikasika ny tsangam-bato hanazava antsika any ary ahafahantsika koa mametraka fanontaniana raha ilay. Mba azahoana mahita ny tableau dia tanila kely aho.
misy tenin'Andriamanitra izay anorenana izao asa izao ao mijery ny atoko faraky amin'ny telopolo lalana efa voavoatra dia ilay lalana efa fatelo by hotahiny Jehovah anie ianao fonena ny fahamarinana sy ry tendrombohitra fanofanayana dia ampisotroky fanasaretra manaraka Andriamanitra no manorina sy mamboly. Andriamanitra voalohany no mametraka amponin'ny olona ny faniriana anao ny trano. Zany ny tantara ao amin'ny testamenta taloha. Ary ao amin'ny testamenta vaovao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy fa tamin'ny alalan'ireo apôstôly koa. Andriamanitra no mametraka amponin'ny olona ny faniriana anao ny trano. Faharoa, Andriamanitra no manetsika ny olona anao ny trano. Tena omeny meny fahavitria, meny dinamisme mba anao izany. Ary fahatelo, Andriamanitra miaraka manorina ny tranony amin'ny olona. Raha tsy Jehovah no manao ny trano, miasa foana ny mpanao azy. Andriamanitra manorina, Andriamanitra manangana, Andriamanitra mamboly. Farany, misy zavatra telo reto mikasika ny tranon'Andriamanitra manokana. Voalohany, définition. Ny tranon'Andriamanitra dia toerana natokana iarahana manompo azy. Zany mahatonga ny trano fiangonana olona atsy eo ary trano masina ireny natokana ho azy. Faharoa, ny fanaka enti manompo sy ny toerana enti manompo dia tranon'Andriamanitra avokoa. Raha nanorina ny tabernakely dia mazava zany. Tsy ny trano lay ihany na masina. Fa ny fitaovana rehetra tao anatiny nentina nanompo dia tsy maintsy noa masina ary natokana ho an'Andriamanitra. Araka izany ny tranon'Andriamanitra koa dia ny fitaovana koa dia anisan'ny tranon'Andriamanitra. Na dia orga tendrena fotsiny azy. Fahatelo, ny fitahian'Andriamanitra ny fiangonana. Dia aseho ny fiangonana amin'ny asa indrindra ny fanaovana zavatra sarobidy sy vaventy, ny fanompoana azy sy ny fahalavorariana. Zava-baventy ny fanompoana an'Andriamanitra sy ny azahoana manompo an'Andriamanitra amin'ny toerana sahaza, amin'ny fomba milamina tsara ary indrindra amin'ny fomba izay mitondra vokatra tsara satria afaka manompo ankalalahana ny vahoakan'Andriamanitra. Izay ny fitarian-dalana dia meko ny filohan'ny tafo ny fitenenana manoindray ny fampidirana antsika. Dia mbola famerantsika rehetra ny anaran'ny tompo. Fanetarana ihany no anjaranay tompona andraikitra amin'izao fankalazana ny taonjobily izao. Satria rehefa hita ny roa volana lasa izay dia natsapa ny Brown KG60 sy ny komity fa mbola tsy tena ao amintsika tsara ilay fananana fankalazana ny jobily. Ka izay no anoton'izao fotoana manokana izao ampisehoana amintsika mazava ny ataontsika miresaka tsangam-bato voalohany indrindra no lazain'ny tompona andraikitra Lydia Solofo. Fa ny tena zava-dehibe ry havana dia ny tena fanarahantsika ny tenin'Andriamanitra, ny fiainantsika ny tenin'Andriamanitra, ny fampiarantsika izany eto amin'ity fiangonana nametrahany antsika eto ity. Ka zava-dehibe ny fandraisany tsara avy anjara amin'izany ka manentana antsika, mampirisika antsika ary mampiarantsika ny anaran'ny tompo. Misaotra tompo. Araka ny teny fampidirana ataon'ny mpamosy foto zany dia arosantsika eto ny asa no volavolain'ny voameran-tsangam-bato dia ho atolotra antsika eto zany ny andinidinina
dia araka ny hitantsika hatramin'ny tabloetsy misy karazan-doza izy io tsangambato natao hoe tsangambato anamariana ty taona ity moa karaka ny tenin'ny ray aman-dreny teo mila mariana zany a jobily dia misy a ny zavatra ho tanterantsika amin'ity taona ity dia ny faharoa dia ny firosotsika amin'ny fananatrano fiangonana dia zay zany a no ho atolotra anareo eto a voalohany a ny tsangambato zany hoe projet pour l'année 2019 hoe anamariana ny tytaona ity misy telo izy ireo a dia ny fananganana ny sampana zava-maneno zay zany no voalohany a amin'ny tsangambato amin'ity taona ity a ho ataontsika dia amin'izany moa zany a dia misy a fanatsarana koa satria zava-maneno moa zany hitantsika fa misy an'ireto zavatra telyreto nefa misy koa zany a zavatra tokony mbola anapitsika azy anatsarana azy zany a bebe tokoa. Ny faharoa dia tsita moa zay anaovana azy amin'ny teny malagasy fa dia hoe digitalisation des outils de l'église. Voazavaintsika atsipiriana le izy rehefa avy eo fa raha ohatra koa misy fanazavana tianareo atao dia aza misalasala fa amin'ny faran'izao fameladelana zao dia amenanareo fitenenana ambanareo mametraka fanontaniana. Dia fahatelo vidéo projecteur dia tsika moa hitanareo manantsika fa hoentina mivezivezy le izy dia efa efa antitrantitra azy satria efa 10 taona tamin'ny 20 taona tsika dia eo amin'ny sehatra zany a fananganana an'le sampana zava-maneno dia araka ny lazaiko teo dia fanamariana an'izay dia militsika mividy koa matériel na sonorisation na équipement samihafa ahafahana manatsara an'izany. Faharoa dia ny hoe digitalisation ny zavatra entimanana zany amin'ny indrindra ny serasera eto amin'ny fiangonana dia araky ny hitanareo eo zany ny andinidininy vatiko amin'ny teny frantsay mba le izy ho an'ireo alerina mety tsy mahita tsara refonte du site internet de l'église, application mobile, web tv, web radio et les réseaux sociaux sy ny sisa. Miezaka kosa ny fiangonana mba ampiditra ny teknôlôjia vaovao ahafahana manatsara hatrany ny fifaneraserantsika sy ny fahatam-baovao. Dia misy zany amin'izany dia ilana zany fitaovana izy ireo na logiciel na koa matériel ahafahana manatanteraka an'izany. Dia tanjona anankiray koa zany amin'ny digitalisation io dia eo amin'ny fomban'ny fanarahana fandoavana sy fanarahana ny adidy. Miezaka dia mba ho ahafahantsika koa mampiasa an'ireo fomba fandoavana ny adidy zany amin'ny araky ny toetrandro ohatritsika zany dia hitanareo eo logiciel zany ahafahantsika mijery cotisation antsika en temps réel, ahafahantsika koa manao cotisation en ligne na eto zany mba tsy anakirakirana tsy mikaraky ny tandray sy ahafahana manao zany voaraka tsara. Fahatelo manaraka dia araky ny teneniko teo zany dia vidéo projecteur koa no kasaitsika ho atao tsangabato amin'ny fotoana ity. Zay zany ny tapany voalohany amin'ny hoe tsangabato anamariana ny fotoana 2024. Miditra amin'ny tapany faharoatsika aizafaty rehefa niestimena zany ny vidin'izy ireo dia eo amin'ny 13 000 € eo mba ahafahantsika zany mahita hoe atraiza dia ezaka ataontsika anamariana ny tytaon'ity tsangabato amin'ity taon'ity. Fidirana faharoa dia le hoe firosona azafady amin'ny fananana trano fiangonana. Natao izy zany hoe projet à long terme mahazanaky ny fantatsika moa zany mividitrano tsy zavatra hoe mitaingana nefa motsika mila manana ny enti-manana mielohan'izany na miaforo izy tsika ahafahana monoso amin'izany fividianana fiangonana izany. Dia
izay vinavinaitsika zany hoe ho atomboka tsy hoe mety ho vita raha sitrapon'Andriamanitra aloha raha 2025 sika mahavita azy tena tsara fa efa zao tsika zany dia efa miroso amin'ilay izy ahafahana dia efa afaka amin'iseo projet hoe aiza ho aiza tsika no fotoana ahafahantsika manatanteraka an'izany dia mba anaovana antsika zany amin'ny miantony manino tsika hoe trano fiangonana zany amin'ity tonty zay zany ohatra hoe ny filosona amin'izay dia misy historika kely ataon'ny pasteur mba ampidirana an'izay fananana trano fiangonana zay. Raha jerena ny fiainan'ny fiangonana sy ny fitaizana teto amin'ny tafo dia hita ihany na dia tsy ninina azy fa misy lalana efa soritan'Andriamanitra azontsika miroso amin'ny fananany trano fiangonana. Dia anisan'ireny ny fitaizana sy ny fampianarana atao teto amin'ny fiangonana. Tao anatin'ireny ireo ataontsika hoe etape zany. Ny anankiray ny anarantsika ny bokin'ny Néhémie. Néhémie moa dia nanarambositra hoe le bâtisseur, ilay mpanamby. Ho an'izay mahafantatra ny soratra masina dia Ezra ny voalohany niala ny tany fahavabona nakany Jerosalema anangana ny trano ny tempolo. Dia ny zavatra nisy dia zao rehefa nanomboka Ezra dia tonga ny fahasarotana maro samihafa dia niraviravin-tanana Ezra anika dia nitsahatra 10 taona ny fananganana ny tempolo tany Jerosalema ary dia nitsangana indray Néhémia ary nampiavaka ny Néhémia dia tsy nanaiky mihitsy izy fa nirosa tamin'ny farany fa na ny fahavalo na ny fahasarotana na ny toetrin'ny olona dia tsy nisy navelany asakana ny ahatanterahany ny antony ny alany tany amin'ny tany fahavabona ary nametran'Andriamanitra tao am-pony ny fikasana anorona indray ny tempoly sy ny manda Jerosalema. Ka ny anarantsika io ny anarantsika fa ankehitriny dia hita fa tsy ny anarana fotsiny zany fa ambanana antsika mihitsy ao amintsika le toetra nananany Néhémia le bâtisseur. Ary tsika zao zany manatin'izany ny fananana fiangonana resana hoe mividy fa tsy voatery mividy Marcel moa dia mividy hoe mividy fa mety afaka manangana koa tsy elakory zay dia miaraka tamin'ny fiangonana anankiray atao hoe fiangonana Zandy ny tenanay nandeha nanokana fiangonana zay naolo teto tany amin'ny tanàna anankiray zany banlieue Toulouse. Ka ny fananana trano fiangonana zay le tanjo ny mividy na ny manorona dia apetrakantsika amin'ny tompo zany ary isy commission zay mitsangana mikasika amin'izany. Ny tantaran'ny Néhémie dia nanomanana tompo atsika sahary. Avy eo resahana mikasika ny fanomezam-pahasoavana maro samihafa zay mampanankarena ny fiangonana dia nomen'Andriamanitra ny fiangonana tamin'ny alalan'ny fahasoavana sy ny olona maro samihafa napetraka teo amin'ny fiangonana fa te hanao zava-dehibe Andriamanitra ary nantsony hanao zava-dehibe tsika ho ny teniny izay minao ny asa ataoko nataony kio ary hanao asa lehibe izany azy satria zaho makany asa lehibe. Ka ny fiangonan'Andriamanitra sy ny olon'Andriamanitra tsy manao asa kely fa asa manao ny fahalebiazan'Andriamanitra efa tsy adenandray moa tsorotelo efa natao tamintsika teo. Avy eo ny fiangonana dia Kristiny mamana azy manome azy zay rehetra ilay. Ny pasteurany Marseille rehefa nandresy lahatra ny olona mikasika amin'ny fividianany zareo trano dia ny olona manontany aiza ny vola dia mitondra citation avy amin'ny mpitandrona anankiray izy vazaha miteny hoe efa hita le vola efa nomany ny tompo le vola fa any amin'ny comptetsika any le vola any am-positsika le vola. Izay nianatra momba fampikarenana dia mahalala
fa isaka ny manome folo Andriamanitra misy anankiray ho anazy ao anatin'io zay ny toe fakokare isaky ny manome 10 unité Andriamanitra zaza ny tenitsony hoe euro io sa dollar io sa ino io fisaky ny manome folo Andriamanitra misy anankiray efa natokany ho azy mihitsy fa aletikitsika zay ny fampianarana mafafokarena ka dia napetraka amitsika zany ataoko hoe fanomezam-pahasoavana zany hoentsika manompo azy sy manao ny asa aveo tsika tamin'ny heritaona dia nandray ny fanevo zay niraisana tao amin'ny petera voalohany toko faharoa andininy fahatelo ka hatramin'ny fahadimy tsara ny tompo zay atoninareo toy ny vato velona ka dia atsangana koa ianareo mitahaka ny vato velona mba ho trano fanahy ny fisoronana masina anaty fanasitrак'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia hoy ny lohateny tamin'io zany hoe fiangonana fanjaka-pisorona ary mpiangona vato velona reo rehetra reo dia ohatran'ny tarika atsika ohatran'ny nanomana atsika ho amin'izao asa izao asan'Andriamanitra zany fa tsy asantsika ary tsy takarina ny fisainantsika zany fa takarina ny fahenena lalin'Andriamanitra ka dia io atsika hoe historika io dia tao manetraka sady reo jalon tsy tamoa zay andikana azy io amin'ny matikeny hoe jalon nametraka reo jalon zay ahafahana miroso ho amin'ny fananatsika trano atsika manokana tsara ihany ny manamarika zany horesahana eto le izy fa isika mivoro maro be io dia mahafinaritra fa isika io mandika lalàna ronjato ihany raha ny tena izy mba afaka miditra amin'ity trano ity en moyenne tsika eo amin'ny 250-270 eo isaky ny alahady ka raha sanatrin' zany misy contrôle efa votsika mety tsy mahazo miditra atontsony misaotra an'Andriamanitra fa sady tsy misy ny contrôle mbola mamindra fo amintsika aloha na dia efa mampitandrina ihany azy ny tompotrano fa mbola mamindra fo amintsika izy fa raha ny tena marina tsy omba tsika tsony ty trano ity ary tsika miditra zao dia tsy ara-dalàna maika moa fa misy ny plan vigipirate dia vao maika manahirana ny fisian'izao kanefa ny famiraton'Andriamanitra mbola eto tsika zany milaza ny urgence ny ananatsika trano satria fatatsika fa rehefa tieritsika dia any amin'ny salahy rehefa tsongatsika salahy dia makaritsy ary rehefa tekanao fihetsiketsehitsika dia tsy afaka mihitsy satria tsy mba manany trano natokatsika ho atsika ahafahantsika manatanteraka ireo adidy sy andraikitra napetraka ny tompo amintsika ao anatin'ny herinandro nanao ty biblique zay tamin'ny talata dia voaroka tao satria ny tompony trano ka dia lasa tahako zany le izy nampalahelo ihany satria tonga ny biblique tsy nisasaka akory a tsy maintsy nidavana tahako zany zany ny fandorana kely zay hitondranantsika amin'izao historique zao araka volaza teo zany koa dia efa tanisainy tanjona teo ihany ny andindiniko zany hoe maninontsika tsy maintsy mitady roso mifananana ny trano fiangonana ho an'ny FPMA-ndrozy dia natao teto zany voalohany aloha zany hitatsika fa miamavitsika arobe areo olona zay na mijanona riarina na koa rehefa tonga dia miverina izy satria tsy misy toerana intsony dia nanao ohatran'ny projection kely zany zay mijery hoe tokotoko mofiritsika tamin'ny afaka folotona raha mijery ny progression kiakontsika zany raha atao hoe folotona lasa ka ny orina hitanareo eto zany fa amin'izao fotoan'izao atsika zany dia efa raha atao vieux pastera teo dia efa mandika lalàna satria ronjato ihany tsika ny atoninahitra amin'ny mety mitombo avonoeny zany tsika afaka folotona zay ma ilana irosona aingana zany amin'io fananana fiangonana io faharoa dia ny hoe hitatsika koa zany teo hoe rehefa misy activité tsika indrindra fa rehefa hoe betsaka ny sampana na ny vohera na ny voninasa fa hivory dia sarotra amintsika foana ny fitadiavana
sala satria na tsy mifanaraka amin'ny zavatra tediavintsika na koa tsy atonona raha teo satria noho ny amamontsika fa teny manarak'izay a dia ny vidin'ireo niofan'ireo trano na natsika ty na ny salaizany a na birao fiangonana dia efa mety sotra fantatsika fa tsy mieny zany hofatran'izany fa mitombo isa-isakoana ka ankehitriny zany a dia mitetina 10 000 € eo a niofan'ny ola alohantsika amin'ny niofan'ny toerana hiangonana vidivintsika ary fahefatra farany a dia ny mebetsaka koa zany a ny association nefa mampiasa ireo toerana rehetrarehetra na ireo tampo nasala dia matetiky tsika raha nytenen'ny pasteur teo zany a ndraindray tsika ohatrany hoe teny tsy maintsy miala satria rehefa ilainy tompotrano trano betsaka koa zany reo olona mizatrano zany tsika dia nolo eo antony rehetra eo zany a zay heberinay fa mety aresy lahatra atsika amin'ny forosonana amin'izay fananana trano izay dia ahoana zany no ohatra hoe afaka anaovantsika ny hoenti-manana amboany io fananana trano io dia nanao ohatra ny estimation kely zany a izahay raha zay hitanareo eto a hoe raha ohatra azabaiko kely zany a hoe misy scénario maromaro niraisina sur une base eo olona 50 a donateur mety olona tsirairay mety fianakaviana io dia raha ohatra manome zany a 20 € isam-bolana amin'ireo olona 50 reo dia afaka 2025 nataontsika moa izy hoe 2025 satria zany folo taona zany ohatrany hoe tentsika teo hoe projectiontsika 2029 ohatrany folo taona ela be fa raha ohatratsika vita aloha le ezaka zany a dia afaka tsika ihany mahita azy raha disy fito taona tsika dia efa afaka mirosy raha ohatra reo zany miezaka afaka ataotsika teneniko teo raha misy donateur à 10 000 mamy 20 € par mois dia amin'ny 2025 tsika manana tahiry 60 000 € dia ohatr'izay atranetrano titanareo zany no mba navanitrano a misombotra toko zany ny immobilier donc tsika koa mila aingana ihany satria mety projection ataontsika zao a mety d'ici 5-6 ans efa tsy otsony ny vidiny dia le izy moa zany a nasiana kely astérisque kely eto ambany a misy possibilité refus fiscal fa io zany a mbola hitrosotsika reo mbola volana azy nandraikitra dia n'Andriamanitra rery mivoninahitra ary misaotratsika ny aino dia misaotra indrindra koa amin'ireo mpiara-miasa mivoamiera ny tsangam-bato misaotra ny comiteny jobily ary misaotra ny komity na mivalidery io projet io dia raha misy fanontaniana zany a tsy tsika apetraka dia azo misalasala fa eny zay amaly azy a tompona andraikitra na molavolana io na koa ny komity fiangonana misaotra dia misaotra ny liditsika ny fanazavana saotra dia tonga amin'ny fotoana izay ametrahantsika fanontaniana ahafahantsika mantatra bebe koa misy zavatra tsitsika hoazavainay amin'ny tsipirina raha tsy mazava tsara dia afaka manangatanana to zany zay mametraka fanontaniana ka zao ny anaovantsika anazy miandro kely azafady zay te ametraka fanontaniana rehetra dia manangatanana daholo teny zao dia jereny dekona izy aby te ametraka fanontaniana dia jereny dekona perinazy fanomezana fitenenana rehetrareo izy aby ary te ametraka fanontaniana ray aza misarasara satria tsika mety amina 2 3 4 5 atsana mombony tsara mba hoety eo dekona jerinareo zafady atombotsika ato zafady tsara raha mitsangana tompoko mba hoety le projet de
zay zay fa tsy maintsy hosarana zany ny gestion an'io souscription io sy ny compte ny fiangonana zany hoe ny responsable amin'ny vola ato amin'ny fiangonana zany dia aleo mazava ny gestion an'io fa aza matahotra ty fa ho mazava tsara zany ny fomba hitantanantsika ny vola zay voangina amin'ny fividianana trano sy amin'ny tsanambato amin'ny 2019 ary ny fitantanam-bola amin'ny fiangonana eo ampandaminana zay détail technique zay zay fantaina manaraka zay le azony zay zany mamazava fa zany hoe amin'izay fotoana zay zany zao na ohatra hoe misy olona manao ataontsika hoe raha mpisaorana dia soratana hoe raha mpisaorana 200 € amin'ny tsangam-bato afaka atao zay vita ny fantaina madame dia manarak'izay hevitra anankiray ao anatin'le fanomezana ihany zany hoe asa mba asitsika koa zany hoe satria hitako hoe tsara le hevitra hoe ampiangonana asa ataotsika zany hoe ny hevitra fomba fanomezana tao hoe andehitsika anao fafolo-karena tsy voatery hoe le 10e ihany fa loatra na nilatsaka koa tsy araky ny fonao amin'ny pisonty dia ataotsika makany amin'ny tsangam-bato zay misy fiangonana anankiray mantsy ohatr'izany ny anazy zareo zany dia manofafolo-karena moa le fiangonana dia hoe tsara izy satria manao jobily mihitsy ny zareo anangana fiangonana dia hoe fafolo-karena amin'ny rehetra amin'ny taon'ity dia alefatsika any amin'ny fanomezana fiangonana hevitra anankiray minazy zay fantainy bena afalin'ny pasteur ny hevitra tsara daholo ny tena antony zao fotoanatsika zao dia ny any an-tanana atsika ananatsika conviction aloha fa tokony roso ialana no ao rehetrarehetra satria rehefa anao zavatra dia ny mpametraka problème nibetsaka ka izao ny olana izao ny olana izao ny olana ka tsy ny sommany problème aloha ny souleventsika fa ny sommany conviction tsika ny sommany motivation tsika mba hahatonga atsika hiara-mientana amin'izany tiako apetraka ihany par rapport amin'le tableau farany napetraka tamintsika io simulation io no hoe raha misy olona 50 manao souscription 20 € io dia ohatra io fa dia 20 € ihany ve ny atolotry olona 50 faharoa tsy 50 ny mpandray fanasana tompo atao amintsika fa 300 sy 300 nefa tsorona ihany koa fa amin'ireo 300 sy 300 ireo ny atsasany ihany no mandoa didy régulièrement entanitsika zany par rapport amin'izay zavatra zay fa natonga an'le simulation natao hatrany amin'ny hoe 200 € dia mba hatonga atsika atsiaro fa azotsika tanterahana tsara zany raha ohatritsika ka tena manana risiko ka ao am-pontsika no ny anangana trano ho an'ny tompo zay ny zava-dehibe tsika moa tsy mba manana expérience amin'izany fa reo nanangana trano rehetra manodidina atsika ireo tsy vitsy 3 taona ny teto angamba efa nisy 4 na 5 ny fiangonana nanangana trano tao anatin'izay no hita dia izao tena le rispoa no baika ary tao anatin'izay dia afaka nyroso ny asa zay zany no tena zava-dehibe eto ary eto indrindra no tiako anamariana zany fa le 20 € dia le tena farafaratsa ary ny farafatsarany tsy afiseo mbola ao ambany ao izy zay zany namporosena atsika fantarina manaraka maintenant momba an'le digitalisation fanontaniana fotsiny momba an'izy hoe efa nisy tena hevitra hoe tsara mihitsy le hevitra amin'le hoe outil de travail logiciel pour miperdite sy ny zavatra rehetrarehetra ohatran'io efa nisy hevitra hoe tahorenan'izay hoe mikasika ny olona sy mahay mampiasa n'ireny outil ireny mba misy fampianarana manokana ho an'ny rehetrarehetra mihitsy ary satria zavatra vaovao be io dia tsy fantatra hoe efa mba resaka zay hoe nareo anatin'izay amin'ny resaka digitalisation io fotsiny vaniny dia oui efa tena
misy séance de formation zany anomezana antsika trano vaovao fiangonana vaovao zany hoe raisiko ohatra fotsiny zany tafax Marseille zareo zany a nahazo ohatrany hoe misy fahasoavana be tao amin'izareo fa ny diocèse ny Marseille zany a dia niteny tamin'ny FPMA hoe misy fiangonana ity ka miintéressé anareo ve satria na ino izy fa mitady fiangonana ny FPMA Marseille dia niintéressé an'izareo ilay izy fa niolana kely fotsiny a tsy nanana an'ilay apport izy zay mampatonga an'izareo manao antsoaro ao amin'ny tafax Marseille sy tao amin'ny FPMA manampy mitady an'ilay 200 000 euros ka zay no mba tsy hahatongavantsika amin'izay toejavatra a dia teny zao tsika zany dia manampy antsika kely tsaro fa raha napetraka mitandrina matiana tamin'ny 2007 dia 1997 no nanapaka ny fivorian'ny mpandray fa iroso amin'izay 10 ans ohatrohatr'izay ihany ty fa iazana mba atao aingaikaingana koa ka zay ny sitrapon'Andriamanitra fa mila apetraka zany le apport zay mihitsy mba misy satria tsy fantatra hoentintsika mavaka le izy a fa tompo ihany manokatra ny lalana fa ninina lalana omeny antsika eo tsy maintsy misy etimanana ilaina amin'izy ka mba hoananantsika ny etimanana zany ten'izao fa hatramin'izao mbola tsy mahita trano zay mbola tsy fantatra hoe aiza ny Toulouse na madinany Toulouse misy trano azo vidiana mety hanao construction koa metsika mety hanao pré en banque atsika tsy mbola tsy fantatra zany fa le firosona le conviction zany mezana moaroso amintsika amin'izao fotoan'izao ary olanitsika miaraka raha resy lahatritsika fanontaniana manaraka ny fanontaniako zany dia le mitovy amin'le fanontaniana teo aloha ihany fa tiako ampiana kely fotsiny zare resaka hoe mifatra amin'ny FPMA laliana zao a dia le minareo teo hoe 10 000 euros par an io fa zay zany tsy tiany teo dia ohatran'ny sarosarotra ihany mame le fanazavana manaraka zany koa zany a tsy misy ny budget aloha tsika ve anomboka alohan'le fotoana le fanangonam-bola sy andro mihitsy hoe mahita trano zay vao anao an'le izy satria fantatra fa mety holisy lahatra dao hoe maheno an'le fijaliantsika sy ny rehetrarehetra fa anomboka alohan'ny fotoana itsika dia ny farany a le 20 euros io zany misy tsika varavakely nohatra zany a fa isam-bola io tsy maintsy atao dia tsara hazavana an-tsainy tsirairay zany le souscription sy le tsy ataontsika hoe ana fa mitana zay loha zany le izy satria voateny hoe 20 euros par mois raha pisa mahazo manodizy dia mba moramora amin'ny fisainana sy le budget tokantrano tsirairay zany tsara mahadeliny loha zany le izy mba tsisy déception any misaotra ny Sylvie nanome zany a sady lalana no nanome koa zany a ina moa ty izy nametraka fanontaniana ty napetraka fotsiny toy zao ny resaka teknika rehetra dia mbola tsy mipetraka manao témoignage zany fa tokony natsona tatya Marseille nanazava amintsika ny azy ny démarche-any a mitelo méthode tamin'ny voalohany a dia vavaka ary sika raha tsy diso efa 5 taona lasa zay a nanomboka mivavaka amin'ny fananana trano vavaka fotsiny tsy mieritreritra satria nahoana ao amin'Andriamanitra le izy fa tsy ao amintsika ny problème antsika inge tahaka amin'ny toeran'Andriamanitra tsika fa tsy manaiky hoentin'Andriamanitra hoe zao zay le izy ka mivavaka izy rehefa avy eo izy a nanao prospection dia rehefa nanao prospection izy a dia zao lazaina mbola tsy miresaka volontsika mijery fotsiny aloha dia nahita ny trano izy a 2 300 000 no varotana azy dia rehefa niresaka ary zay moa ny lalan'Andriamanitra zay nivavaka mafy ary rehefa nivavaka izy a dia tafaresaka tamin'le responsable ny diocèse dia zao ny resaka le responsable ny diocèse io trano io izy tsy maintsy amidinay kanefa tsisy mividy mihitsy io a fa ny capacité de remboursement ananatsika fa ilain'ny banque io ny démarche zany a dia zao raha vovoangona le apport dia tena afaka mandroso kanefany entre temps ny commission an-trano dia anomboka anao prospection mifampicroiser reo zany ary ny zava-dehibe dia ny farisintsika mba ananany banque toky par rapport amin'ilay ino ty izy le souscription ataontsika fa viable ny projet-ntsika
ary afaka mampinana antsika izy par rapport amin'izay ny zavatra atao hoe miankina amintsika zany ary miankina amintsika le budget araky nylazaiko tamin'ny tompoteny ary mody avy tany amin'ny assise ahako a dia ny hoe culture de don ny atao ny fiangonana fa tsy culture d'impôt ny culture d'impôt dia ohatrinona avy zany ny alohan'ny tsirairay ny culture de don dia milaza hoe araky ny fitahian'Andriamanitra anao dia manomeza zay le izy ka anao trano isika napetraka Andriamanitra ary apetraka Andriamanitra ao amintsika ny fitahiana zao manao atsika manao ny trano azo antoko zany fa isika ao anatin'le rispo ve vonona ve raha ny ainga avy tany a Babilôna ny zanak'Israely ody anangana ny trano na anangana ny trano tempoly a sy anangana ny Jerosalema dia zao ampahany any nody tsy resy lahatra daholo ny rehetra fa rehefa tonga kosa Nehemia foan'ny Nehemia daholo dia lasa daholo Joda sy Benjamina ary mandeha tao anatin'le izy ny anjarantsika dia zay maneho zany a fa fitahian'Andriamanitra io projet io ary ao amintsika tsirairay zany fitahian'Andriamanitra zany ka saratry ny vava ny fiangonana tsy angaro posy atsika fa ny tompony manontany atsika hoe ny fitahiko anao le iratsika dia milaza hoe nafony aiko aho zany nilozako ay zay mba afoinao re mba ho afonao etaeta napetraky ny tompo ka fanapaha-kevitra n'ilay tsika ary ny fanapaha-kevitra tika tsy mifototra amin'ny hoe zakatsika iza hoe ahoana le inona nometona nampijery zany zay le tsara le zay mahatonga anao hoe sao dia mba alefatsika ny demande hoe 5 millions dia atao le demande amin'ny tompo zany hoe 5 millions tadiavinay tompo dia sotrany belona voatsiela zay na mafampianarana zany a momba ny liko atoko 12 vakinareo fa nyresaka mombany hoe fananganana tilikambo izy tsy mipetraka aloha raha vita ary mikasika an'le anafika ka 10 000 ve miaramila anao dia aresy 20 000 sagesse populaire io izay niraisiny Jesosy nentina nanaovana fanoharana ampidiriny fampianarana vakio tsara le texte hoe na iza mpianaraka ny tompo tsy maintsy mafy ny zavatra rehetra noho izany tsy miankina amin'le miaramila fa le fahavonona-po andeha jusqu'au bout miaraka amin'ny tompo ve satsy vakio tsara io contexte io be dia be manao toroteny vilana amin'io satria ny fampianaran'i Jesosy tsy mikasika n'le fananganana telopolo sy le alina fa ny fampianaran'i Jesosy mikasika ny fanarahana azy ary anatin'izay dia mametraka ny zavatra roa tsy maintsy mahafoy ny zavatra rehetra hoe mahafoy na vady na zanaka vakio tsara nge izy vady na reny na zanaka na mban'ny fanana zay no lazay ary ny anankiray dia manaiky nity izy tsy manaiky ho sakana ny fahasaotana zay ny contexte io mila ianarantsika zany le baiboly fa raha voaraisitsika phrase fotsy izy a dia manjary diso le fitenitsika efa nampianarana tsy voaela kory satria be dia be mity 80% tompoteny mikasika an'io a dia le sagesse populaire ny torino azonareo fa tsy la fampianaran'i Jesosy zay zany fanamarina misy fanamarihana kely azafady amin'ny herinana io zany a dia efa ho affichena eo karazana équipement matériel moa zany a ilaina dia hitanareo hoe miankin-dininy zany afahantsika na manao don vatana amin'ireo le matériel rehetra ilaina na koa zany a manome lela vola hoe contribution anareo amin'ny fidianana an'ireo dia misy nametraka fantanina moa zany un peu en off tatonany tato hoe ataonareo misaraka tsara ve ozy hoe tia ny tsangam-bato amin'idontia dia tia ny tsy mpandray izay tonga eto
Fietsy bateau azafady. Azafady lasa anao lasa fa manisa aloha tsika zao. Azafady fa tsy mametraka fanontena anao zao azafady. Tsy mba tsy fanontena fa misy remarque intéressant be petraky. Fa lasa aloha azafady isaina aloha le tany azafady manjary lany fotoana fotsiny jiaby ny analisa teo azafady mialatsiny. Firy nisan'ny fandraisana tompo azafady. Fa eto am-piangonana tsy maintsy misy mitarika zany jereo zao ny lalana izoro fa ny olona koa afaka maka amin'ny fotoana dia afaka miteny hoe tsia mbola tsy vonina dia mbola tsia na tsy manan-kevitra. Zay ny sofikevitra aloha fa tsy fantatro ny hafa satria ny fotoana mandeha ary ny fotoana efa mandroso ny taonjobile efa mandroso fa azo tsara ny etaetanao fa raha mety dia irosany tsika anatin'ny fifidianana satria ohatra dao ny fitondratsika ny zavatra entina eto amin'ny fiainana zany. Zay aloha zany ny hafa tsy fantatro ny hafa hitaty. Eny amisaotranao aloha miteny trano dia zany. Raha tsy zany dia misafiditsika hoe iroso amin'ny fifidianana koa na tsy sao dia lazainareo koa zay hoe masika loatra ny président. Zay tapatsika afaka manao zay satria atsangana. Firmy afatao amin'ny ato azafady 68 ary miavatsy 65 firmy tsy manaiky izy any tsy manaiky tsy manan-kevitra lantsika amin'ny isa telo amin'ny telopolo amin'ny zato telo amin'ny telopolo amin'ny zato misaotratsika nahatratra amin'ny fahy voalohany ary misaotratsika mbola manaiky tana mafy izany satria ny asan'ny fanahy masina no mandresy lahatra atsika ka ho fanamafisana an'izany firosoantsika izany dia tadio fa nilazana tamin'ny vaovao-mpiangonana teo misy fotoam-bavaka arahana fifadikanana amin'ny asabotsy 6 avril amin'ny cambraizy folo eto amin'ny temple dia tsika dia nirositsika fa nivavaka ny tena milo azy ary asehoantsika mihitsy hoe tena miaina izany satria raha sy zao manao trano dia miasa foana ny mpanao azy ka mila miaina izany dia zao tsika ka mapristy atsika tonga maro tonga dia tsika rehetra tonga androany amin'izany fotoam-bavaka izany amin'ny asabotsy 6 avril ary ny asanay zao manomboka zao dia mavesabesatra koa satria mazava ho azy fa tsy mipandrina rehetra no nandeha izao vaovao zao fa hanao communication officielle miaraka amin'ny comité nizobily izahay anamafy ny zavatra tapaka teto ary mbola homafisiny zany indrindra mifandraisana amin'ny volana avril fa nanao dingana lehibe ndroso tamin'ny vidina lehibe ny tafitolozy ka ho azy velony voninahitra misaotra tompoko. Araka nylazain'ny filoha teo dia ny fikinantsika amin'Andriamanitra indrindra ny asan'ny vavaka mahery. Ary eto dia manipiteny fotsiny hoe io le simulation natao io dia azahoana mametraka amintsika fa arakaraky ny rispontsika arakaraky ny fientanantsika anao ary anao bebe trany fientanantsika indrindra tsy mitovy ny conviction-tsika fa samy anao kabara arotsika sasa miteny hoe zange efa miteny hoe aza manao an'io e raha zay ny fahalalaka ny fizotratsika tsy mandeha faoka hibanjina ny tompo isika ary mandray zany ho baiko ny tompo sy conviction napetraky ny tompo ao amin'ny fanahintsika za tsy ho amin'ny saina
Isanio mbola mahita toujours quelque chose à dire fa amin'ny fotsika. Hoy ny tenin'Andriamanitra ko amin'izany raha lamalalako miorena tsara aza miova mahay manariva amin'ny asan'ny tompo satria fantatrareo fa foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo ivavakisika. Misotranao zay tompo no ny fotoana nomenao anay na azahoanay ny fanakava ary tao anatin'izany koa ianao dia niteny ary mangataka ny fanahinao zay mbola hiteny amin'ny tsirairay avy ampiseho amin'ny tsirairay avy ny fahamasinanao amin'ny alalan'ny fahamarinan'ny teninao sy ny hery ny teninao. Matokian Jehova amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Maneky amin'ny alehanao rehetra fa izy andamina ny lalanao. Ahatanteraka izany dia tononona amintsika ny tsodrano izay atao voninahitr'Andriamanitra sy ho fahatanterahana amintsika. Ary ho an'izay mahay manao mihoatra noho zavatra rehetra. Eny mihoatra lavitra noho izay angatantsika na heverintsika aza araka ny hery izay miasa ato anatintsika. Ho azy eny ny voninahitra ao amin'ny fiangonana sy ao amin'ny Kristy Jesosy hatramin'ny taranaka farany indrindra mandrakizay. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandiana fiadanana ka manontonotony.